Ifarana omaly alahady kosa ny andiany voalohany tamin'ny hetsika foire internationale de l'agriculture agroalimentaire agribusiness no tanterahina sy nototosaina ny 20 ka hatramin'ny 17 septambra lasa teo teny amin'ny Forelo Expo Tanjombato. Fombiazana no azo ampitindany ny vokatra raha ny nambarana avy eo amin'ny agence première ligne. Manodidina ny efatralina ireo mpitsidika nandritra ny andiany voalohany tamin'ny foire internationale de l'agriculture eo amin'ny 70 ireo fikamanana tantsana indray anjara ankoatra ireo mpanohana sy mpiantsehatra samihafa. Fombiazana ny hetsika raha ninambarany Michel Rameramanana avy amin'ny agence première ligne izay nikarakara izany niaraka tamin'ny ministera eo anivon'ny fiadiana repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Tratra ny tanjona dia ny fampifandraisana ireo mpiantsehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny fambolena, ny fiompiana, ny jono sy ny arenanala. Anisan'ny lafitsara ny hetsika ihany koa ny fahitana fa hita tao avokoa ireo saranga rehetra. Midika izany hoy Michel Rameramanana fa aliana amin'ny hoavy ny ity sehatra ity ny rehetra. Maro ireo ezaka tokony mbola atao mba hampiroboroboana ny fambolena sy ny tontolony, saingy efa mahavelo-panantenana ny fisian'ny hetsika toy ireny. No mareny tompon'andraikitra eo anivon'ny agence première ligne fa manana herijika i Madagasikara ho tonga hery matanjaka eran-tany eo amin'ny sehatra ny fambolena, ary ireo firenendehibe dia tsahivana fa nanan-kery teo amin'izay sehatra izay avokoa. Tsy tsahatra eo ny hetsika izay karakarain'ny agence première ligne, manome fotoan'ireo mpitsidika sahady izy ireo amin'ny salon de l'habitat izay ho tontsaina ny 7 ka hatramin'ny 20 ny volana oktobra ho avy izao.